ahoana eto isika satria tokoa voalohany dia tombotaona vaovao ny taona ary eto izahay dia mitondra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa rehetra izay tsara sy soa rehetra ho tonga amintsika ho tanteraka amintsika ary izany dia angatantsika mafy amin'Andriamanitra satria olona mivavaka avokoa isika natanterahany fa dia firarian-tsoa no atolotraya ao anaty fikamana mouvement anareo manatrika eto na manatrika eto koa arabaina tratro ny taona tompoko izany hafaliana no ny fahatongavan-taona vaovao zany nefa dia indro fa somparan'ny toetrandro na ny loza voajanahary sahady izay miantra amintsika ankehitriny ary efa re zao fa dia tafakatra anarivorivony efa ho amanalina raha eto amin'ny tanàn'Antananarivo ny Trabony ary manerana Madagasikara dia mihoatra lavitra noho izany ka etony dia miarakory miaraka alahelo amin'izany fahoriana menjady amin'ny vahoaka eto amin'ny boriboritany voalohany eto amin'ny tanàn'Antananarivo eto amin'ny firenena malagasy izahay ao anatin'ny mouvement misy ireo namoriaina dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ny rehetra manodidina ny laozany izany olona ny laozany namoniaina satria zavatra tena tsy ampoizina raha toka dia hoe toetrandro toy izao no amin'ozanainy misy ireo rava-fanana very fananana ny ariana dia ny azonay atao dia ny mankahery ary indrindra mitondra mbavaka hatrany ireo mpiarabelona sy ny mpiaramonina ka dia hoy izahay hoe mandalo ihany izao sedra mahazo atsika izao fa mbola misy ny maraina mbola hoavy ny mazava ary mino sy matoky izahay fa raha isika rehetrarehetra izao izay samy manana vina no manatanteraka azy dia iova ny tanàna